Miarabantsika rehetra izay manaraka ny pejy androany eto dia resaka ireo antsoina hoe quatre accords magiques. Zay no resantsika eto natao antsika rehetra izy fa mety kokoa ho an'ny olona mbola débutant. Dia ho zaraiko aminao hoe inona zany quatre accords magiques zany dia aroatra amin'ny farany vidéo. Raha zao ianao vao mahita ny pejy dia manasa anao hisabone satria mbola be dia be ny zavatra ho zaraintsika eto. Inona moa no tiantsika tenena amin'ilay hoe quatre accords magiques? Reo zany accords efatra reo zany au moins zany hainao mba ahafahana mahira amin'ny gitara. Dia ho atoroko anao hoe ino reo accords reo dia ho ampiasainao reo dia ho hitanao fa azo ianarana tsara ny gitara ary tsy tokony ho sarotra ny gitara rehefa mandeha tsikelikely isika zany. Inona ary zay accords zay? Misy accords anankiefatra reto omeko anao. Afaka atao amin'ny tonalité be dia be izy fa reto efatra reto zany aloha entsika anombohana azy. Lasa antsika ny sol, ny fametrahana sol, ny index, deuxième case, cinquième corde, majeur, troisième case, sixième corde, annulaire, troisième case, deuxième corde, de auriculaire, troisième case, première corde. Zay ny sol zay. Manarak'izay dia do add 9. Ny do add 9 zany tsy hoe kory maino zany anarana zany tsika dia matahotra be fa ny anarany fotsiny ohatra ny sarotra fa izy tsy sarotra. Ito le sol nataontsika teo dia ampidinina eto amin'ny quatrième corde ito dia ity ampidinina eto amin'ny cinquième corde. Zany hoe reto roa reto zany tsy mihetsika. Ito zao sol dia rehefa nampidiny reto dia lasa do add 9. Mibasy mazava azy cinquième corde. Iny zany sol dia do. Manarak'izay dia mahitsika mi mineur. Ito tsy mihetsika fa atao ohatran'izao. Zany hoe ito atao amin'ny cinquième corde sy quatrième corde fa deuxième case daholo. Io kosa nefa azonao esorina le ato dia soloina ohatran'izao. Afaka atao izy roa irery dia afaka atao izy efatra. Zany hoe na mety koa na hoe dia aveo farany ré, sol, do, mi mineur dia ré. Reo zany azontsika anaovana hira be dia be hamana rivony ihany. Afaka ny hira rehetrarehetra zany afaka ahitana an'ireo daholo. Be dia be zany ny hira azontsika lalaovina amin'ireo. Ohatra fotsiny aka ohatra ka kely ohatra hoe hirany ambondrona. Ohatra hoe azontsika ampiasaina. Ohatra koa ohatra ny hirany majy quatre ohatra. Ohatra hoe le hira hoe na dia maizina iny. Ohatra ny iny zao ohatra koa azontsika ampiasaina. Mbola azontsika atao ihany koa amin'ny hirany ambondrona hoe tiako ianao. Santionany fotsiny reo fa raha ianaranao tsara iny accord iny dia afaka anaovanao hira be dia be mihitsy dia ohatran'izay fandehan'izy ianaro tsara indray ary zay accord zay dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka ny fizarana androany. Azadino ny mizara ny etaetanao amin'ny commentaire. Raha misy amintsika moa maniry te hianatra dia manasanao hiditra amin'ny cours en ligne, na raha tsy afaka mianatra en ligne ianao dia afaka mianatra amin'ny alalan'ilay vidéo tutoriel mandefa MP raha ligne ianao. Dia raha natsapitsika fa nanampy antsika ny zavatra nizaraiko teto androany dia azadino ny
mipartager ny vidéo antsika am'regny gropy na am'regny namantsika mpankafy gitara reny de identifier ihany koa ny namanao. Misaotra tompoko.